Mahakasika indrindra izay fifidianana teo anivon'ny Fédération Malagasy ny taranja lomano izay dia nitondra fanazavana Andriamatoa Andriamanarivo Arnel, secrétaire général ny comité olympique malagasy. Ny mahakasika an'izay angamba dia tsotra ihany ny tsika zany dia tsy maintsy tokony iaina amin'ny lalàna ary ny voalaza moa zany hoe tan-dalàna Madagasikara dia tokony iaina amin'ny lalàna tsika rehetra. Ny Fédération Malagasy ny taranja lomano dia lany ara-dalàna amin'ny fomba demokratika tamin'ny taona 2024 zany hoe tapitra amin'ny 2024 ny mandany ka tsy hitako mihitsy izay antony mahatonga ny taranja lomano hanao indray ny assemblée générale élective. Izay angamba no fanazavana misimisy tao anatin'ny charte olympique sy ny statut an'ny FINA ary ny statut Fédération Malagasy de natation. Teo amin'ny problème indrindra dia ny fisian'ny statut anankitelo zany tao anatin'ny Fédération Malagasy ny taranja lomano. Zany hoe nisy izay nalany ny flotte teo am-perinasa ary nisy amendement nataon'ny fédération ihany koa nalefa tany amin'ny FINA ary nahazo avalina amin'ny FINA hoe reto no ahitsinareo ka rehefa tafaverina indray ty statut ty dia hoeken'ny fédération internationale zany ny statut an'ny Fédération Malagasy ny taranja lomano. Akory nefa ny agagan'ny comité olympique fa nisy indray ny statut zay nanaovanareo assemblée générale extraordinaire zay tsy fantatry ny com zay nisy azy dia lasa ny statut anankitelo zany tao anatin'ny taranja lomano ary tao zany no nisy ny disadisa rehetra. Dia teo anatin'ny sy andanin'izay misy ireo ligue zay mbola tsy lany mandat nefa nahazo certificat de conformité ary eo indrindra koa zay dia manitsy sy mijery ny zavatra tokony ho avy amin'ny ataon'ireo taleparitra ny fanatanjahantena satria lasa zarazaraina fotsiny zany le certificat de conformité arakarak'izay zavatra misy any toerana.